LGBT Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Vaovao. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Vous présente Vaovao. Tsy mbola nivoaka hatramin'izao ny fanapa-kevitra ny fitsarana momba n'ireo mpitsabo miisa roa voasarengotra amin'ny famoahana ny elite bois de rose hiditra ao anatin'ny antsontarivily mpanao gazety ilaza ny zava-misy any an-toerana anatin'ny fampahalalam-baovao. Olona 1.7 no maty vokatry ny lozam-pifamohozana ny tranga tamin'ny lalam-pirenena fafito androany maraina raha ny nambaran'ny tompona anaikitra. Taxi Bruce Sprinter iray mampitohy an'ny Fianarantsoa sy Ios no nilatsaka tamin'ny tetezana iray 4 kilometatra miala ny tanànan'ny Ankaramena. Nandresy raha no ohatra ny baren'i Madagasikara omaly raha niona tamin'ny RDC Congo ao anatin'ny andro faha-efatra amin'ny fifanjanan'ny Coupe du Monde 2022. Manana isa 3 ankehitriny isika ao anatin'ny vondrona G. Nena ny tapavitrian'ireo olona manome raha amin'izao fotoana izao raha oharina tamin'ny fotoana tsy nisy nivaronaretina Covid-19. Ny fahatahorana sy ny fisian'ny nivaronaretina no isan'ny anton'izany raha ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena efa bola nakatroka tao aorianany sy ny fampiarana ny fepetra entitra amin'ny fanajana ny fepetra sakana amin'ny Covid-19 tany Australia. Hita fa niena antahan'ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimokaretina any an-toerana. Niala amin'ny fiboana ihany koa izy ireo nanomboka androany. Lahatetendro avy Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV Manasanoara. Anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anamboatsika ny vaovao dia tsy mbola nivoaka hatramin'ny azao ny fanapa-kevitra ny fitsarana momba n'ireo mpitsabo misy roa voasarengotra amin'ny famoahana ny Elite bois de rose hiditra ao anaty Octobre ny namana mpanao gazety nilaza ny zava-misy eny an-toerana. Dia amin'ny fitsarana nosy normal kokoa atao amin'ny fampanaovana no misanay amin'izao fotoana izao izay andrasana ny valo ny iro avoaka ny oniversité fampanaovana izay momba ilay raharaha no voasarengotra mpitsabo roa izay voalaza fa ho isan'ny ndraiky kombakomba tamin'ny famoahana ny dima amin'ny riny na fantatry ny maro amin'ny Elite bois de rose. Hatramin'izao ora izao dia mbola tsy misy izay fanapa-kevitra izay raha mbola ao an-toerana ny mpitsara sy ireo vavolombelona ary ireo mpitsabo voalaza miandry-tevirany kosa izahay miandry fanapa-kevitra ivoaka mandona itindrindra misy mpitsabo iray izay solitena ao anatin'ny solidarité tena izay nanomboka tamin'ny reny no mitetezaka androany maraina hatramin'izao mbola miandry hatramin'izao miandry dia avoaka amin'ny tikaramba dia eo zany nahitana araka izany oapitaina eto anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany ny fivoaran-tira raha ity raha toka mbola tafiditra ao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fivoaran'izay tia avoaka ny fikarana izay. Tezona moa fa ny fahafitony volana Octobre teo no voatazana sy nampanatsoana tena izy police de contrôle et de service de territoire ireto mpitsabo roalahy ireto ary navototra ny sabotsy arivo teo ary ity miakatra fampanaovana androany ity. Ampitaina amintsika ihany ny fivoarany toedrara ity izay ety amin'ny fampanaovana ity any. Tranga mpiaramonina kosa indray dia olona 1.7 no maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana ny tranga tamin'ny lalam-pirenena fafito androany maraina raha nambaran'ny tompony anaikitra. Taxi Bruce Sprinter iray izay mampitohy an'ny Fianarantsoa sy Ios no nilatsaka tamin'ny tetezana iray 4 kilometatra miala ny tanànan'ny Ankaramena. Abraham Randriamanana. Androany tokony tamin'ny fitora maraina nisehona lozam-pifamoivoizana lalam-pirenena fafito tao Antsahasoa, distrika Nambalavao. Fiara Sprinter Taxi Bruce nitondra mpandeha nampitohy an'ny Fianarantsoa Iazo Ios no nilatsaka teo amin'ny tetezana 4 kilometatra miala ny tanànan'ny Ankaramena. Sprinter anankiray no nanao accident 4 kilometra mianatry ny velana makany Iosy
oatsimo 4 kilomètre oatsimon'ny Ankaramena. Izany hoe fiara nampitohy Fianarantsoa tsy misy fiara io dia nanao accident latsaka ao anaty tetezana. Nantonan'ilay tetezana zany dia latsaka any ambany. Lalindalina moa io tetezana io eo amin'ny 10 metatra io ary tsisy rano ambany eo fa vatovato sy fasipasika. Manoloana izany, pandemisy 12 no fantatra fa namono ainy taoriny ity loza ity. Misy ihany koa ireo naratra mafy. Dia 12 no maty, 12 naratra mafy. Tsy misy fiara mifanena fa izy rery, fiara io rery. Fa ny famotorana moa ao anatin'izay fotoana dia 12 maratra, 12 efa nivoaka any amin'ny CHU Tambobe Fianarantsoa. Izay eritreretina fa somary grave zany fa ny telo kosa dia aty Ankaramena, aty amin'ny CSP2 ny Ankaramena zany. Misy tonga fianakaviany maty dia efa miorganize an'izay zany miaraka amin'ny tompona ndraiky taty fotony aty dia fitadiavana ny fianakavian'ireo namoiny ainy zany. Zay io zany ny tena maika teto. Tsy fantatra hatreto ny antony nahatonga ny loza raha nambaran'ny tompona andraikitra ary misokatra ny fanadihadiana. Fantatra ihany koa fa velona soma tsara ilay mpitatitra nitondra ilay fiara. Fandroany izao tanatin'ny 3 herinandro ny nitrangana lozam-pohy famoivoizana nahafatesan'ny olona mihoatra ny 10 ny lalam-pirenena faha-7. Nateo aza ny fepetra noraisin'ny tompona andraikitra ny amin'ny fanentanana ireo mpamily. Teo koa ny fanaraha-maso amin'ny alalan'ny fitsirihana ireo fiara mpitatitra mialoha ny angian'izy ireo amin'ny tobim-piantsonana. Andrasana araka izany ny vokatry ny fanadihadiana mikasika ny antony nahatonga ity lozam-pifamoivoizana ity. Tontolon'ny baolina kitra kosa indray dia nandresy tamin'ny saraina ohatra ny baren'i Madagasikara omaly raha niona tamin'ny RD Congo ao anatin'ny andro faha-efatra amin'ny fifanintsanan'ny Coupe du Monde 2024. Manana isa 3 ankehitriny ny baren'i Madagasikara ao amin'ny vondrona misy azy. Abraham Randriamanana. Rainy ohatra, io ny vokatra ny sarahan'ny ekipa pirenen'ny baren'i Madagasikara sy ny Leopards Congo nandritra ny andro faha-efatra ny fifanintsanan'ny Coupe du Monde 2024 sy ny lalao miverina tetsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina omaly. Fandresena voalohany ho an'ny ekipa pirenena teo amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ary fandresena voalohany ho azy ireo ihany koa anatin'ny fifanintsanana. Teo amin'ny minitra faharoa nanombohan'ny lalao no nampiditra ny baolina voalohany tamin'ny alalan'ny dakan'ny Zivarakotoary Malala ny Barean'i Madagasikara. Taorin'izay, nifanisy ny fanafiana nataon'ny ekipa rotonta ary nijanona tamin'ny Isarainy ohatra io ny voka-dalao nandritra ny fizaram-potoana voalohany sy ny fizaram-potoana faharoa. Tsikatra tamin'ity lalao ity ny fisian'ny disadisa teo anelanelam-potoana teo amin'ireo mpilalao teo ambony kianja. Niravina kosa izany taorin'ny fandaminana nataon'ny mpitsara. Arak'izany, mitana ny larina faha-efatra anatin'ny vondrona J amin'ny fifanintsanan'ny Coupe du Monde 2024 aty amin'ny faritany Afrika ary manana salan'ny isa 3 ankehitriny ekipa pirenen'ny Barean'i Madagasikara. Isa 5 kosa izany ho an'ny RD Congo izay eo amin'ny larina faha-3 raha toa ka isa 7 ny an'ny ekipan'ny Benin sy ny ekipan'ny Tanzania. Ity farany izay mitana ny larina voalohany anatin'ny vondrona J. Nahitana fivoarana ny lalao nataon'ny ekipa pirenena ho an'ny omaly raha nambaran'ny mpanazatra Eric Rabesandratana. Ankoatra izay, tsy hisy ny fiantsoana ireo mpilalao nandany fampivondronana raha ny fanazavana. Très content du jeu produit, de la mentalité. Nafaly ihany ny voka-dalao nataon'ny ekipa androany. Naneo ny fahavonon'ny ara-tsaina ireo mpilalao ary tsy nanana ayay nandritra ny lalao. Faly ihany koa satria raha tadidinareo somary nanana olana izay nandritra ny fizaram-potoana voalohany niona tamin'ny RDC iny ny alakamisy lasa teo noho ny tahotra. Nefa tsy nisy izany ho an'ny androany. Nateo aza izany nisy ihany ny lesoka teo amin'ny rindran-dalao. Fantatsika ihany koa nefa fa tsy nanana fotoana ela isika nanaovana ny fanazarantena momba izany. Ny fandresena androany dia fandresena ekipa rehetra fa tsy ny mpilalao irery ihany ary fandreseny vahoaka malagasy. Teo alohan'ity lalao ity niantso ireo mpilalao izay andrafitra ny ekipa pirenena. Nisy tamin'izy ireo no nanday izany. Androany nefa nandresy ny Barea. Manoloana izany dia nanapa-kevitra ny tenako ny tsy ampiantso intsony ireo mpilalao ireo nandany fampivondronana. Les joueurs qui ont refusé de venir, il n'y a aucune raison de les prendre. Ny alatsiny ho an'ny ekipa pirenen'ny RD Congo ihany koa ny mpanazatra ny Barea nanoloana ny disadisa nisy nandritra ny fiafaran'ny lalao omaly. Ankilan'izay, mikasika ny mpilalao Matias Randriamamy, mpiandry Tsato-by ny Barean'i Madagasikara nandritra ny lalao omaly. Nanambara ny mpanazatra ny ekipa pirenena ny amin'ny ezaka mila mafisina amin'ny alalan'ny fanazarantena sy ny fandraisana anjara amin'ny lalao an'ity mpilalao anisan'ny zandriny eo anivon'ny Barea ity. On fera des bilans à chaque fois qu'il y aura des... Itony fanaovana tomban'ezaka ho an'ny ekipa aoriana ny fanatanterana ny lalao.
maro ireo mbola mila mafisina sy hoatsaraina amin'ny matiasy ny fanaovana ny dégagement sy ny filalaovana bebe koa amin'ny klioba misy azy. Hoe zako antsoina ny mpanazatra ny PSG hanampy azy amin'ny fandraisana anjara amin'ireo lalao samihafa. Fa na izany aza azontsika ny fandresena androany ary afaka mifantoka ho amin'izay isika. C'est très important. Miverina ankehitriny ny fanantenana ho an'ny ekipa pirenena ao anatin'ny fifanitsanana Coupe du Monde 2024 raha nambaran'ny tompony andraikitra. Ny faha 12 sy ny faha 14 ny volana novambra izao kosa ny lalao manaraka ho tanterahan'ny Barea à Madagasikara izay ifanandrina amin'ny ekipa pireneny Benin sy ny ekipa pireneny Tanzanie. Lafo mavao hafa kosa indray dia tonga ny anatrika ny lamesa fa 50 taona nidiran'ny finoana katolika tao Fianarantsoa ny filohan'ny Rajoel omaly. Nitsidika ny monasterany ireo mopera atao maharomby ihany koa ny tenany nandritra ny fandalovany tany an toerana miantarandriana io. Ny farana omaly tolakandro tany Fianarantsoa ny fitsidiam-paritra nataon'ny filohandry Rajoel tany amin'ny faritra Matsiatra ambony. Tonga nanatrika ny lamesa lehibe fankalazana ny faha 50 taona nidiran'ny finoana katolika tany an-toerana ny filoham-pirenena. Tao amin'ny tokotany malalaky ny lycée katolika Masida Joseph ao Ambozintany Fianarantsoa no nanaovana izany lamesa lehibe izany. Namafisy ny filoana andritra ny fandraisam-pitenenany ny mazava-dehibe ny fanamafisam-pinoana. Ary tsapa fa betsaka dia betsaka tokoa ny asa vita, ny asa mbola tokony ho atao satria ny fiangonana tokoa mantsy dia mandray anjara lehibe amin'ny fitezana ara-panahy. Fa tsy ny fitezana ara-panahy fotsiny fa eo ihany koa ny fanabeazana ireo zanatsika mba olombanina. Fa tsy vitan'izay fa dia eo ihany koa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, eo anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ny fitezana rehetra satria dia betsaka ary maro ireo dispensaire sy hôpitaly tantanan'ny fiangonana aty amin'ny diocèse ny Fianarantsoa. Anisan'izany ihany koa ireo testikasa fampandrosoana. Misy ny fanohanana ara-pitaovana atao hatray ny fanazavana. Misy fanomezana manokana mba hamitana an'izao centre culturel et pédagogique zao mba hanamarika an'izao fankalazana ny faha 50 taona zay ankalazana an'izao ary tsy famitana ny trano ihany no atao. Fa dehetra ihany koa zany fa dia hitondra fa hanampiana ampitiavana amin'ny fampitaovana zay tokony ilaina mba hoentina hanofanana ny tanora ao anatin'izao centre culturel pédagogique et formation zay atao ho an'ny archidiocèse zao. Taoriany lamesa lehibe ity tonga nitsidika ny monastera Andrimopera tao Maromy ihany koa ny filohan'ny Repoblika. 50 taona taty aorianany nidiran'ny finoana katolika tany Fianarantsoa. Miisa mahery ny 10 sy 2 tapitrisa amin'izao fotoana izao ireo mpino katolika ato anatin'ity archidiocèse ity. Ny ankamaroan'izy ireo dia efa vita batemy avokoa. Izay rahateo no lohahevitra no entina tao anatin'ny lamesa famaranana ny fankalazana izay nitarian'ny archevêque Fulgence Rabe Mahafaly ny hoe ny batemy nampiombona antsika amin'ny Jesoa. Raha ara-tantara ny 7 Octobre 1770 no nanaovana ny sorona masina voalohany tamin'ny Fianarantsoa izay notarian'ny Père Marc Finazy. Lamesa natao teo Ambozintany. Nanomboka teo no nampiroborobo ny finoana katolika tany an-toerana. Tao anatin'izay 50 taona izay, ankoatra ny fitezana ara-pinoana, nandray anjara betsaka tamin'ny resaka sosialy ihany koa ny fiangonana katolika. Ny fitadiavana olona matoky ho tendrena olona no isan'ny antony mampisatra ny fanendren'ny filoham-pirenena ho ny fanahian-kevitry ny mpanao politika tamin'ity androany ity. Izy faritra tsy hanana solotena nefa raha toka tsy voatendry mialohan'ny fivoriana ara-potoanan'ny antenimera izany. Io ny nasaina. Herinandro maro izao no niandry ny mpanara-baovao amin'ny fanendrena izay ho solotenan'ny loholona teo aloha Imbikerilaza izay voatindro ministry ny fitsarana. Miandry fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena ny fanendrena izay ho solony. Loholona izay tsy vatom-pitokisana no apetraky ny filoham-pirenena, antony mampaharitra izany raha ny fomba fijerin'ny mpanao politika. Fanendrenan'ny oloatra ireny dia anjaran'ny filoham-pirenena. Ngamba mbola mitady ny olona mifanaraka fomba fijery aminy izy.
sy afaka anatanteraka maro ny programa fiainany tokony ataony. Isika mahalala fa ny olana nisy teo anaty fitondram-panjakana teo aloha teo zay mbola misy an'izao fotoan'andro zao dia ny fifanoherana anatiny tao anatin'ny fitondram-panjakana mihitsy. Ka iveriko fa mitady ny vahaolana amin'izany filoham-pirenena mba tsy hisian'ny fifandirana fa olona miray loso sy miray foto-kevitra aminy miaraka ao anatiny eo ka dia miandrytsika raha mahita. Anomboka afaka herinandro vitsy ny fivoriana faharoan'ireo anteny-mihera raha tsy aloha io ny fanendrena. Isy faritra tsy anana solon-tena ka mety hampandringa ny asa-pampandrosoana raha ny fanazavana trany. Misy akony lehibe zany satria raha ny tokony fanajana ny lalam-panondrenana sy fanajana ny déontologie na ny etika ny fitondram-panjakana dia tokony tsy adilatra mihitsy fa voaja ara-potoana avokoa mipitsipitsy rehetra manontolo ny fitotana raha-panjakana. Fa azadiny fa na mitendrena na fidiana ireny olona fidy ireny dia misolotena faritra na olona marobe. Dikan'izany misy apahan'olona zany zay tsy mahatonga ny solotenany ary tsy mahatonga ny heviny ao anatin'ny antenimieram-pirenena na ao anatin'ny loholona. Ankoatra io toeran'ny loholona io, isan'ny mbola toerana bangahina anivon'ny antenimieram-pirenena ihany koa hatramin'izao ny filoha lefitra fahafito avy amin'ny antoko-panohitra. Fanoherana izay miainga avy eo anivon'ny antenimera ihany araka ny voalazan'ny lalàna ampifen'ny fanoherana. Ny mpanohitra ankilany mitsipaka izany ka mitaky ny ametrahana olona tsy voafidy mahoaka apetraka amin'izay toerana izay. Hatreto araka izany miandry izay ho maromaro triraisana avy amin'ireo antoko-panohitra ka ametraka solombava-mahoaka iray araka ny voalazan'ny sata ampifen'ny fanoherana ho filoha lefitra fahafito eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Miroso amin'ny fiomanana sy ny dingana mialohan'ny fidianana na anendrena izay ho mpikambana vaovao anivon'ny seni ireo firaisamonim-pirenena amin'izao fotoana izao. Andrasana hoy izy ireo ankilany ny antsony ity vao miara-maleo tena misana ny fifidianana ity miantarandriana io. Ny fiantomboan'ny volana Octobre lasa teo no voarain'ny firaisamonim-pirenena ny diditsy volana manidiny solotena ny mpikambana vaovao ao amin'ny seni. Tafiditra amin'izay ny siny solotena avy amin'ny firaisamonim-pirenena. Amin'izao fotoana izao miroso amin'ny fanomanana izany ny mpisehatra. Dia raha ny tokony ho izy mbola tokony hametraka n'ilay hoe comité ad hoc mandrindra n'ilay fifidianana ny mpikambana avy aty amin'ny firaisamonim-pirenena malagasy hiditra ao amin'ny seni. Zay zany zao no tokony hoe etape manaraka ny fampiatsoany seni amin'ny famoronana izay comité ad hoc izay andrindra ny fifidianana ny solotena amin'ny firaisamonim-pirenena malagasy ao anatin'ny seni izay. Avy amin'io asan'ilay commission ad hoc io zany no mametraka ny andetoko hoe ny fomba isafidianana n'ilay solotena amin'ny firaisamonim-pirenena malagasy eo anivon'ny seni ka mifanaraka amin'ny lalàna manan-kery sy mifanaraka amin'ilay diditsy volana nivoaka tamin'ny izay voarainay tamin'ny fahafitony volana Octobre io nivoaka tamin'ny Octobre. Andrasan'ny firaisamonim-pirenena manoloana io ny antsony seni ny amin'ny fandatsahana olona ao anatin'ilay comité ad hoc. Anjaran'ireo izay niantsehatra tamin'ny fifidianana orin'izay no manapa-kevitra raha toa ka nolotra solotena ilatsaka amin'izany na tsia. Ireto farany izay manana anjara toerana lehibe amin'ny fandrindrana ny fifidianana eto amin'ny firenena. Antsika mahafantatra fa ireo solotena hafa ao anatin'io seni io dia solotena avy any amin'ireo rafitra na ilay institution izay rehefa jerevanao dia ny ankamarony rafitra somary efa mana rafitra politika zany ohatra hoe avy any amin'ny assemblée nationale, avy any amin'ny présidence ny république, avy any reny zany dia toka efa misy rafitra politika mobetsaka. Ny firaisamonim-pirenena, ny solotena amin'ny firaisamonim-pirenena izany no isan'ny vitsy andetoko hoe antenaina fa tena hitondra n'ilay neutralité na indépendance amin'ilay fisolotena ao anatin'ny seni. Izay no mahazava-dehibe an'ilay izy zany satria tena isany mandrafitra na tsia an'ilay hoe mba misy indépendance mihoatra amin'ny fitondrana manan-kery amin'ny nivon'ny seni ny izay zavatra izay.
tsy aivina efa lasa eny anivo ny seritra sy rafitra ifidina nendry ny mpikambana vaovao ny seny avokoa ny antota taratasy fanasana azy ireo iroso amin'izay. Isan'ny mety hanansarotra ho an'ny firaisamonim-pirenena io noho ny tsy fananan'izy ireo ny fitsipika anatiny na ny rafitra misahana manokana amin'ny fifidianana ny solotenany. Miisa dimanjato amin'izao fotoana izao ny tranga tsy fanajana zon'olombelona eny anivon'ny CNIDH. Misy fiantraikany amin'ny fampandehanan-draharahan'ny CNIDH ny tsy fampin'ireo mpikambana roa raha ny fanazavana azo ny alarana avy. Niteraka fikatsoany fampandehanan-draharaha teo anivon'ny Vaomera Maleotena, misahana ny zon'olombelona ny tsy fahafahana nametraka ny birao maharitra nandritra ny herintaona latsaka. Isan'ny olana nitranga ny tsy fandraisan'ireo mpiasa karama, antony tsy mbola nipetraka ny birao maharitra. Teo ihany koa ny tsy fahafahana nandofo ny fandaniana maro isan-karazany. Ary efa natratratra any amin'ny zato ny trangana tsy fanajana zon'olombelona voran'izy ireo, saingy tsy nisy fikarakarana. Satria tsy ny CNIDH tsinona no mikarakara ny fifidianana amin'ny fanendrenana solotena eto anivon'ny eo anivony zany, fa samy manao ny fifidianana eo anivony ireo vondrona voasolotena eto anivon'ny CNIDH. Nanao ny anazy zao ny amin'ny mpampianatra-pikaroka, nanao ny azy ny antenemeran-doolona, nanao ny azy ny antenemeram-pirenena, nanao ny azy ny olafitry ny mpisolo vava, ny olafitry ny mpanao gazety. Efa nanendra ny solotena ny amin'ny gouvernemanta zay tsy manana mandat délibératif fa voix consultative ny anazy, dia eo amin'izay le firaisamonim-pirenena anankidimy avy amin'ny olona miaina ao anaty fahasembanana zay efa tafapetraka miaro ny zon'ny vehivavy zay efa tafapetraka, miaro ny zon'ny ankizy zay efa tafapetraka, ary misy an'le hoe miaro ny zon'olombelona amin'ny ankapobeny anankiroa, ireo mbola tsy tafapetraka. Nateo aza ny fametrahana ny birao maharitra, misy fiantraikany amin'ny fikatsoany fampandehanan-draharaha eo anivon'ny CNIDH. Ny tsy fampiny ireo mpikambana, efa nisy ny fifampiresahana amin'ny fanendrena ireo mpikambana roa ireo saingy tsy mbola nisy valiny. Tarainana kosa nefa dia iny tsy maintsy miankina amin'ny mpikambana no afaka manao an'izay, satria ny mpikambana no mahafeno ny fepetra sy apetraky ny lalàna andrain'ireo fitarainan'ireo. Ny fitaraina eto anivon'ny CNIDH amin'izao dia efa mandeha any amin'ny 10 any. Tao anatin'izay herintaona latsaka kely hoe tsy niasany izay zany, satria tany amin'ny 9 ny volana jolay tany vao niasa ny CNIDH, dia efa manantonantona ny zato maherihery kely zany ny fitarainana tsy ataontsika hoe tsy afaka mbola nivahana, dia manenjika an'izay koa zany ny asa atao amin'izao. Efa reo amperinasy ireo dia efa manenjika amin'izay mba tsy vangongo ihany koa zany ny fanaovana an'ireny. Efa maromaro koa ny fidinana ifotony natao. Ara-dalàna ny fametrahana ireo birao maharitra eo anivon'ny Vaomera Maleotena misahana ny zon'olombelona raha ny fanazavany ny filohany ity Vaomera ity, na tsy feno aza ny mpikambana teo anivony. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny fanomezan-draha. Eo ihany koa momba ny lalana etsy akoron-drano rehefa avy eo ary. Isy fiovana goavana ao amin'ny ABC. Amin'ny 9 Octobre ho avy izao, ahitana lalao sy tombola ary karazana tolotra tsy ampoizina. Ho avy tsy ho ela. First Plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 000 arrières TTC seulement. Abonnez-vous en Telma Shop. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Izay mandoro aly, mandoro tanindrazana. Izay mandringana aly, mamotika taninjanaka. Izaho, ianao, isika rehetra
ndao hiady amin'ny doroaly ndao hiaro ny zavaboary ny tanjona iombonana dia iray Madagasikara maitso indray. Mety ny tapany faharoa ny vaovao isika. Ny ena ny tapa-avitrehan'ireo olona manome rà amin'izao fotoana izao raha oharina tamin'ny fotoana tsy nisy ny valinaretina Covid-19. Ny fatahorana sy ny fisian'ny valinaretina no isan'ny antony izany raha ny fanazavana azo. Nambina Ravelorson. Ambany ny tanin'ny olona manome rà ankehitriny, maro no antony io araka ny anambaran'ny mpitsabo. Tsy dia mazoto manome rà, izay ny tena marina. Raha ity zany tahatra an'ilay manome rà lany ny rà ko mieritreritra olona fa sahalan'ny vokatra le avy amin'ny marary izy zany dia tsy maintsy manolo an'ilay ampiasaina amenan'ny rà na minakara ataony avany dia tsy maintsy manolo zay makara. Ny olona mpamin'ny rà zany tsisy risika loatra amina AVC. Izay ny tombony mpamin'ny rà voalohany indrindra. Satria misolo le rà isaky mamia zany dia manolo fa sahalan'ny raha atao tofika tômôbily zany dia manao vidange. Faharoa koa fatany momba ny tenany. Raha tsy fatany zany ohatra ny groupage ny aretina satria tsy maintsy testeny dia le mitesta rehetra zany fantatra daholo hoe groupage zany fantany. Hepatite B, hepatite C, syphilis, VIH, paludisme. Nandritra ny valanaretina Covid-19, sahirana ireo tobim-pahasalamana sy ny mpitsabo noho ny tsy fampinanisy. Miankina amin'ny fandavantenan'ny tsirairay anefa ny fanomezan-drà maimaim-poana. Dia ndaontsika hanasoa ny mpiarabelona antsika dia manavitra satria ny manome rà hono dia manome aina ny olombelona. Tao aorianan'ireny problème na Covid-19 ireny dia fantatra efa misedra olana sarotra ny tobim-pahasalamana sy ny mpitsabo eto Madagasikara sy ny marary ka dia ndaontsika hanasoa ny mpiarabelona antsika. Raha iverenana araka ny antotanisa ny taona 2024 mialohan'ny nisy ny valanaretina Covid-19, manodidina ny 2023 ny kitapony raha ilaina manerana ny Madagasikara isan-taona raha toa ka 2 alina ny eto Antananarivo renivohitra. Manodidina ny 500 isan'andro ny fangatana paosin-drà tonga eny anivon'ny chambre froide, fitahirizana rà anivon'ny CHUGRA raha ny taona 2023 hatrany. Isan'ireo hopitaly mandany ny paosin-drà avy eny anivon'ny hopitaly manodidina toy ny Etsy Itosy, Anosiala ary Ambomangakely. Mahazo vahana kosa ny tsy fanajana ny zon'ny ankizy vavy indrindra fa fanarotana aranofo eto amintsika noho ny tsy fampiarana ny lalàna. Tokony hisy ny fepetra manokana izay raisin'ny fanjakana manoloana izany raha ny fanazavana azo. Nambina Ravelorson. Maro erisetra mianjady amin'ny zatovovavy noho ny tsy fampiarany lalàna amin'ny feny zon'ankizy. Isan'ireo mirongatra ny fanararaotana aranofo azy ireny, izay isan'ny miteraka ny fitondrana voka alohan'ny fotoana. Rehefa lany le lalàna dia ohatran'ny zavatra mipetraka anatin'ny tiroara na indray mandeha na 2 fois par an ngamba no zay izy vao resahana indray. Fa le application any ny zavatra nefa raha tena hiaro marina ny ankizy vavy dia any mbola taizana ny tokantrano izy mbola kely dia efa tokony atao mitovy ny fitaizana ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy. Tokony nasiana paragrafy anankiray mihitsy mikasika ny ankizy vavy izay victime amin'ilay viol. Zava-dehibe entina hisoroana ny tsy fanajana ny zon'ny ankizy ny fanatsarana ny lafin'ny fanabeazana. Any amin'ny fitaizana ny tokantrano izany voalohany. Faharoa manarakaraka an'izay rehefa mandeha ny ampianarana izy fa mba tokony hojerevana izay mpampianatra miandraikitra ny ankizy mandritra ny récréation, ny fiketsika indreo ankizy lahy eo anatrehan'ny ankizy vavy. Mazana raha le ankizy vavy iny no mahaiky koa noho ny ankizy lahy any ampianarana dia efa esoesoana na enjekenjehana. Satria ny taizana dia ny lehilahy foana no ambony rehetrarehetra. Dia iny zany tokony hoe hisy zavatra ifandraisan'ny ankizy lahy sy vavy any ampianarana na zay activité parascolaire zay atao tokony tsy havana hoe ny ankizy vavy aleha mandeha manjaitra
ny kisla mandeha manao modelage ny lalao fantatra any zany dia efa tokony rahana ihany. Isan'ireo faritra maro ankizy vavy mitondra voka loloatra ny faritra Tsimondrefana araka ny antotanisa avy any anivo ny UNICEF. 27 ny ankizy vavy 15 ka hatramin'ny 15 taona any an-toerana ny laza fa efa niteraka avokoa. Tsy aivina androany ny andro raisam-pirenena ho an'ny ankizy vavy. Tontolon'ny fifamoivoizana kosa indray dia niova nanomboka ny herinandro teo ny fizotra ny fifamoivoizana amin'ireo lalana amin'ny faritra Korondrano sy ny manodidina raha ny fanambarana izay navoaka ny commune tanjona amin'izany moa ny andrindrana ny fifamoivoizana eny an-toerana. Abraham Randriamanana. Niverina ny fitohanana fifamoivoizana tato anatin'ny andro maro tamin'ireo faritra samihafa teto Andrenivohitra. Tafiditra ao anatin'ny fanovana rafitra indrindrana ny fifamezivezen'ny fiara eto Andrenivohitra ny fanavozana ny fizotry ny fifamoivoizana amin'ireo lalana amin'ny faritra Korondrano sy ny manodidina tanterahiny eo anivon'ny commune. Ny herinandro lasa teo no namoaka fanambarana ny tompon'andraikitra mikasika ny fiovana teraka izany amin'ity faritra ity. Samy nanana ny fanehoan-keviny nanoloana ny fanovana ireo mpampiasa ny lalana nanaovana ny fanadihadiana. Zay zany tsisy manapatapaka fa tonga dia samy mandeha mahitsy daholo dia amin'izay tsisy mibloky ny arabe. Dia ny tômôbila lehibe misitopitopy zany tsisy firintsony. Zay mahatsara azy. Tena ohatra mbola tsy niva raha ohatra lasa misy embouteillage ndraiky. Le manapaka eto zany. Le manapaka eto ty zany lasa le taloha zao izy afaka tonga dia le mihodina eo zany ny tômôbila fa zao izy efa lasa ahodin'le polisy le maka aty satria efa le nitapahany zéro point itsy. Matetika moa zany le raha de point iny no tena misy le embouteillage eo. Dia manomboka amin'ny valo iny zany eo tena mitongana be eo. Za aloha mino fa ohatra tsy dia tena mbola eto io raha le paoziny. Satria hitany zao efa misokatra ane zao iny anatiny iny nefa iny ara tsisy mandeha. Tsy aivina, isan'ireo vahaolana noraisin'ny tompon'andraikitra manoloana ny fitohanan'ny fiara eto Andrenivohitra ny fanavozana ny rafitra ny fifamoivoizana amin'ireo faritra samihafa. Isan'izany ny etsy amin'ny faritra Tanimena, eo koa ny lalana amin'ny faritra Korondrano sy ny manodidina. Fanafoana tanteraka ny loza-pitranga eny am-pamarinana sy ny manodidina ny hetsika fanadiovana izay nataon'ny mpamonjy voana raha ny fanazavana azo amin'izao fotoana izao. Vitsy ireo mponina eny an-toerana no efa miroso tamin'ny fanadiovana ny lakan-drano sy ny fanamafisana ny trano eny an-toerana eny. Ny larana efso. Omaro ny rotsakorana ao anatin'ny fotoana fohy mandritra ny vanim-potoana ny fahavaratra raha ny vinavina avy eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Tranga izay mampanahy ireo mpamonjy voana indrindra eny amin'ny faritra ampamarinana sy ny manodidina. Misy amin'ireo mponina monina eny amin'ny faritra ahina rehefa vanim-potoana ny fahavaratra no efa miomana sahady amin'ny anamafisana ny trano fonenany sy ny manodidina. Fotoana fahafasika le atao eny amin'ny mitahotra fotsiny matahotra ny tany ambanimbany tany le tena misy kolony be reny miakatra ny tany fa mety efa 10 taona mahery zany izay mbatsaky anatin'le orambe dia miakatra ny amin'ny tany sy kely miaraka miakatra ny daholo efa lailay ihany ny andritra anapatrano lohan'ny miatongavanirana dia efa mandefa filazana ny sefokotany dia efa miakatra ny daholo hitranao dimena. Ho an'ity iray mpianakaviana iray ity dia efa manay sahady amin'ny todran-drano rehefa vanim-potoana ny fahavaratra. Antony maro ny rano mivarina manodidina ny tranony avy amin'ny rika any amboniny. Rika ny tena manahirana be avy any ambony any. Dia ohatran'ity zao ngamba hitanareo io zao madidio efa fandehanan'ny rika. Dia ohatran'izany foana ny ainanay eto. Tena le tokotany ngamba hitanareo io fa mandeha be mihitsy le érosion ny teny frantsay. Dia eto anany eto zao isan-taona eo amin'ilay misy olona mandeha ireo saina mena. Dia ary ananareo misy anankiray fa teto aloha hatramin'izao mbola tsy misy. Raha ny fanazavan'ireo mponina eny amin'ny manodidina, fifanampiana amin'ny samieny ihany no manamora sy mampiena ny loza izay mety iseho, saingy mbola vitsy amin'ireo mponina eny an-toerana amin'izao no efa miomana sy manadio ny lakan-drano hivariana ny rano rehefa vanim-potoana ny fahavaratra.
Asiana rehefa kaiky vanim-potoana fahavakatra asiana le gony misy tany reny ny tafo dia ny kanala ohatr'izany diovina tsara sy amboarina mba tsy ho feno le izy rehefa mandeha le rika dia tapahana koa le hazo efa kaikaiky hoe ho tapaka sy ohatr'izany hoe ataovana enjera amina trano ohatra dia ny olona any mifoky tany tokony andraikitra sy ohatr'izany reny mijery fotony izy dia raha ohatra hoe misy trano ahina hoe efa tady enjera na ohatr'izany dia makany am-PMH sy ohatr'izany zareo momba le izy efa saika vita rarovato avokoa ny lalakely eny ampamarinana asiany manodidina amin'izao hanamora ny fifamezivezen'ny olona rehefa tonga ny orana teo ihany koa ny fanadiovana nataon'ny mpamonjy voina ateny amin'ny manodidina saingy tsy manafona tanteraka ny loza mety hitranga eny amin'ny manodidina izany raha ny fanazavana fa ampiena ny loza izay mety hitranga manova ireo fepetra sy ireo fiantsonana iny izao nino mbola faritra meny amin'ny loza mety hitranga izay zavatra noraisina izay fa nentina kosa nampienana ireo ambana izay voafehintsika mbola ao ireo vato mbola eo ireo zavatra hafa izay atahorana hitera-doza ho an'ireo mponina eny manodidina eny ka hitanina trany ny tsirairay mba handray fepetra mifanaraka amin'izao vanim-potoana ny orana efa manatona izao. Tsy tokony hiandrorana midona ny mponina eny amin'ny faritra ambony avaonao ny fanadiovana ny lakan-drano sy hanapaka ny hazo ahina hianjera fa adian'izao ahafahana mampiena ny loza mandritra ny vanim-potoana ny fahavaratra tokony hifanampy ny rehetra raha ny fanazavana hisorohana ny loza. Toy ny raha famoahana ny edy bois de rose kosa indray dia ito rampitso amin'ny valora sasany maraina amin'ny raharaha izay mahavoasaringotra mpitsabo roa sy agent pénitencier misy safolo araka ny fanapakevitra izay nivoaka amin'izao fotoana izao tsy misy araka izany ny didiny voaka fa mamonjy fodiana aloha ireo mpitsabo roa ireo. Tsika ny vaovao kosa indray tontolon'ny mozika dia manohana ny fanatanterahana ny angaredona musique festival izay totosaina any Thomas na ny 1 hatramin'ny fa 4 Octobre izao ny telma etsika ara mozika izay entina aboroboroboana ihany koa ny fizahantany anatiny. Michel Arnardo. Iray amin'ireo mpanoana ofisialy ny hetsika angaredona musique festival ny telma voasolo tena mandritra izany ireo foko 12 hita eto Madagasikara. Nous sommes conscients que notre pays possède une grande diversité culturelle. Manan-karena i Madagasikara raha resaka kolontsaina mila ampafantarina izany arena izany. Ity hetsika ity dia ahafahana manao izany. Tsy ny salasala ny telma nanolo-tanana amin'ny fanohanana izany hetsika izany. Et de faire connaître nos enfants. Fiaraha-miasan'ny mpikarakara ny festival angaredona amin'ny ministeran'ny fizahantany ihany koa ity hetsika ity raha ny fanazavana hetsika raha mozika izay entina mipiroboroboana ihany koa ny fizahantany anatiny. Mampiavaka azy dia misy zavatra vitsivitsy reto voalohany dia ny fampandraisana anjara famezana sevitra an'ireo mpanakanto izay mitazona le mozika mety karazana. Mampiavaka ny festival angaredona ihany koa dia ny fisian'ny fampisehoana izay entina ihany koa zany hitaizana an'ireo taranaka. Tontosaina ny toamasina ny 1 hatramin'ny 4 Octobre izao ny andiany fa 9 ny festival angaredona. Maresaka iraisam-pirenena taorianany efa-bolana nisy ny fampiarana ny fepetra entitra amin'ny fampanajana ny fepetra sakany amin'ny Covid-19 tany Australie hita fa niena ny tany olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina any an-toerana
niala ao anatin'ny fiboana ihany koa izy ireo nanomboka androany fanadina. Nivoaka tao anatin'ny fiboana ireo mponina Octobre nanomboka ny andro ny androany. Rehefa avy niatrika ny fiboana nisian'ny famirana enjana ny famezivezena sy ny fampanajana tao anatin'ny fipetra entra ny fiboana tao Australia mba hanakanana ny fiparitany valinaretina COVID-19. Tao amin'ity tanàna misy mponina 5 tapitrisa ity dia tsy maintsy napetraka ny fiboana nandritra ny fotoana ny fahavaratra mba hisoroana ny fiparitany ny karazana delta avy amin'ny coronavirus tena nahafaty. Tao anatin'ny 900 andro nametrahana ny fampanajana ireo fipetra entra ireo ka nahitana ny fiainan'ny tranga voamarina araka ny fanazavana ireo tompon'andraikitra ho an'andro ny androany. Mahery ny 700 mponina manomboka ny fa 12 taona ihany koa no efa vita vaksiny any an-toerana amin'izao fotoana izao. Nanararaotra nivoaka avokoa ny ankamaroan'ny olona tao ireo namonjy ny toeram-pisotroana fa tao ihany koa ireo nandeha tamin'ireny toerana fanaovana fanatanjahantena ireny nanomboka ny sokatra ny alina teo. Toerana maro araka izany no miverina misokatra tao ireny ny fiboana nandritra ny fotoana lava any an-toerana. I Nouvelle-Galles du Sud izay isan'ireo firenena any Australie nivoaka tao anatin'ny fiboana vokatry ny fiainan'ireo olona mitondra ny tsimikaretina COVID-19. Dia ny maresaka iraisam-pireneny manakatona vaovao tamin'ity androany dia angatrana nanaraka izany soa fa tsara atao tompoko. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Vous a présenté Vaovao. Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.